Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana sy magasin Saint-Georges Vista Horizon Vitesse. Anamafy ny etsika sy ny fitakena maro samihafa ny eo anivon'ny etsika ho fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra mandritra ny fandraisana ny feonambe fa 40 francophonie eto Antananarivo. Fanapakevitra ny raisiny io noho ny fahatsapan'ny etsika MLE ny be mareny nataon'ny fitondrana. Tsy mbola misy tokotany ny hatreto momba ny fanampinana omenan'ny commune. Tsy afaka manao na inona ireo commune, indrindra ireo commune vaovao raha tsy misy an'io fanampina avy amin'ny fanjakana Foibe io. No tanterahana tamin'ity androany ity teny vato ny ivon'ny fankalazana fa 15 taona ny FJKM. Ny fanorenana toeram-piofanana vaovao no isan'ny tsangabato amin'izany. Ho tanterahana eto Madagasikara nandihan'ny fa 17 amin'ny amboara maneran-tany amin'ny tsipikanety be ny voalohan'ny volana Desambra hatramin'ny fa 4 volana Desambra ho avy izao. Firenena 17 no ifaninana amin'izany ary efa vonina amin'ny fikarakarana rehetra. Vaovao iraisam pirenena dia mandeha ny fividianana filohan'ny pirenena Amerikanina fa 17 androany. Ireo silamy ao amin'ny Ozone Park New York hatreto no manahy ny fahalanian'i Donald Trump tamin'ity androany ity. Ny andinindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Vous êtes jeune, entrepreneur, vous débordez d'idées et aimez les défis? Le parcours du Start-Upper, un événement organisé par le Centre d'excellence en entrepreneuriat dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week les 16 et 17 novembre 2016 au CND Lac Kanalakil. Tournoi de slam sur le parcours d'un entrepreneur, concours d'idées et de présentation de projets, débat télévisé sur le choix de carrière des jeunes, solutions de financement de projets par le crowdfunding. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Soyez au rendez-vous. Partenaire privilégié, Orange Money. Média officiel, Cool TV. Bonjour. 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 Bonjour Narewe. Bonjour. Bonjour. Efa tonga ny TV LED 3D ika farany ao magasin Baolay. TV LED Changonga dia manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ny kalitao ny sary dia efa Full HD amin'ilay Wii ary ny feu dia tena raitra. J'aime mais tsy manatsara ny endriny toujours meilleur ao sady fisaka ny maivana tsy mba toerana azo apetaka amin'ny rindrina. Misy HDMI, VGA, USB. Ao amin'ny Baolay irery ihany no hitanao io TV LED Changonga io. Baolay ny tsara drany. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant.
Vous êtes jeune, entrepreneur, vous débordez d'idées et aimez les défis? Le parcours du Start-Upper, un événement organisé par le Centre d'excellence en entrepreneuriat dans le cadre de la célébration du Global Entrepreneurship Week les 16 et 17 novembre 2016 au CND Lac à Nalakil. Tournoi de slam sur le parcours d'un entrepreneur, concours d'idées et de présentation de projets, débat télévisé sur le choix de carrière des jeunes, solutions de financement de projets par le crowdfunding. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Soyez au rendez-vous. Partenaire privilégié, Orange Money. Média officiel, Cool TV. ISCAM, allez là où vont les élites. Hey, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity alina ity atsidika aminao ety ampiandohana fa manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity fahalohany andraisantsika ny vahiny dia manoloana ny be marenina ataon'ny fitondrana anamafy ny etsika sy ireo fitakiana maro samihafa ny eo anivon'ny MLE na ny etsika ho fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra mandritra ny fandraisana ny fiaonam-be fa 40 francophonie izay atao eto Antananarivo fanadadiny zo rakotondrena. Mbola mitoy ny famoahan'ny etsika ho an'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ireo karazana dossier maro izay tsy ahitana mangarahara sy hanaovan'ny fitondrana tsy kombakomba amin'izao fotoana izao ho toy ny etsika fitakiana efa natao hatramin'izay amin'ny resaka fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra no anton'izany raha ny fanazavan'ny mpitondra teny teo anivon'ny etsika androany. Isan'ireo zavatra maro be izay efa noresahana ary zavatra efa resahana foana amin'ny gazety sy ny hainao manjery isan-karazany eto amintsika ohatra ity fampiasa-kely ataon'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny vahoaka tsy manatsiny ity ny famerana ny fahalalahana maneho hevitra eto amintsika raisina ohatra ny zava-mitranga tany Somamanina mbola misy olo-pirenena tsotra nanao fihetsiketsehana tany Somamanina miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao any amin'ny hôpitaly akoatran'ireo izay voasazy na dia sazy miantona ary dia azo heverina hoe tsy mifanaraka tamin'ny zavatra nataon'ireo olona ireo ny sazy nampiarany ny fitsarana tamin'ireny olona ireny. Eo ihany koa ireo olana maro samihafa tahaka ny délestage sy ny sisa ireo rehetrarehetra ireo eo ihany koa ny olana mikasika ny MBS mifanindra an-dalana amin'izay etsika izay hatrany ary miampy ny fitakiana fototra hatramin'izay dia ny fanatsarana ny fampiarana ilay lalàna fianserasera mamono ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra anao etsika ny MLE amin'ny fandraisan'ny Madagasikara ny fiaonam-be 40 francophonie izay anomboka ny 12 volana novambra ho avy izao. Satria rehefa tsy hiaino isamentsika samy malagasy tsy fampiaino dia mitondra fanazavana mitondra hevitra zany etsika amin'ny fahalalahana maneho hevitra androany hoe isy etsika izay ho atao mandritra ny fivoren'ireo firenena amin'ny teny frantsay tanterahana eto Antananarivo io ny fitaovana rehetrarehetra ampelatana ny MLE dia ho ampiasaina arak'izany isy ny fanohizana ny famoahana n'ireo dossier izay heverina fa mahavoaroiroy ny fitondram-panjakana ary mahakasika ihany koa ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny hitoy ny famoahana n'ireny dossier ireny ary mieritreritra ihany koa ny hanao fanambarana ary hanao fihetsiketsehana mba hoentina ilazana amin'izao tontolo izao fa misy zavatra maro takiana eto Madagasikara tsy mijanona amin'ireo ihany ny etsika ataon'ny MLE mitoy ihany koa ny fanamelohana ireo trangana fitsaram-bahoaka maro misy eto amin'ny firenena eo ihany koa ny tsindry maro mbola miantraika amin'ny vahoaka malagasy na amin'ny resaka délestage izany na amin'ny resaka toy ny Somamanina ohatra.
tsy mbola misy tokotany atreton'ny momba ny fanampiana omenan'ny commune tsy afaka manao inona na inona ireo commune indrindra moa ireo commune vaovao raha toka tsy misy fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe fa nadadiny zorako tondrina-trany. Isam-bola mipetraka olana ho an'ireo enanivon'ny commune atretony tsy mbola fahatongavan'ireo fanampiana na ireo subvention avy amin'ny fanjakana Foibe. Tsy afaka mihetsika nefa ireo commune ireo raha tsy misy io fanampiana io, indrindra ireo commune vaovao araka ny fanazavan'ny filohan'ny voamerany atitany sy ny fitsinjaram-pahefana enanivon'ny anteny miram-pirenena Rivotina Jean Bosco. Etsy ankilan'izay, nisy ihany koa ny fanenanao 10 tapitrisa ariary ny fanampiana ireo commune raha toka 12 tapitrisa ariary izany teo aloha nandritra ny fotoanan'ny tetezamita. Ny subvention commune ny hitatsika moa zany sy ny pratika misy amin'izao fotoana zao dia ny raisin'ny olona aloha zany dia 12 500 000 francs na 2 500 000 ariary ary atao antso eto fa ny commune vaovao izay nateraka dia mbola tsy mahazo subvention hatramin'izao izay angatana ministera moa mba hizarenany manokana na ny fanomezana subvention manokana azy na ny fahampitaovana an'ireny commune vaovao misy 727 eto Madagasikara. Araka ny fanazavana hatrany, ny fanenana io fanampiana io ho an'ny commune io no nampisy ilay karazana hetra maro isan-karazany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana taona 2012. Isan'izany ny hetra alaina amin'ny biby masika, eo ihany koa ny amin'ny arme blanche, ary indrindra ilay alaina amin'ny olona 20 ka hatramin'ny 80 taona. Tsy ho araky ny vahoaka malagasy anefa izany raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka ny Manakara Zafy Mahatratra Abel. Ity solombavambahoaka ity izay mitaky ny andefasana ireo fanampiana ho an'ny fokotany sy ny ho an'ny commune ihany koa hatramin'izao. Mikasiky ny hetrana alika zany na hetrana amboa ialosina regny an'izany hatreto. Mikasiky ny 20 taona ampandoavina hetra sady mbola tsy manana asany zany ny ampandoavina hetra. Sao da mba tsy magneva koa zany fahitako anazy sanangasiko moa. Mikasiky ny vola sy subvention ny commune ho vena marina zay isany natao aby. Ny mikasiky ny karaha mampiasa pokotany ny tizy ny chef pokotany dia hoe mbola mpanaovana engagement mois d'avril jusqu'au mois de septembre da mijery eo koa sika fireo zany tokony hagnano communication mivantana. Maly nisy ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa entina ametrahana ny fitantanana mangarahara ny vola eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireo izay nataon'ny ministerany atitany, tetikasa izay arahana amin'ny Banque Mondiale ary aharitra 4 taona. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe manoloana ny tsy fisian'ny vola sy ny fahakelezan'ireo vola eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireo, ahoana no azona antoka ny tena fitantanana mangarahara amin'izany. Isy fi zany ny anakarena tampoka. Raha tsy ivina, ny anivon'ny commune no voalazan'ny teti-bolam-panjakana 2012 fa amaritra ireo biby masika sy ireo arme blanche izay akana hetra. No tanterahana tamin'ity androany ity teny vato no ivon'ny fankalazana fa 15 taonan'ny FJKM. Ny fanorenana toeram-piofanana vaovao no isan'ny Tsangabato Anamariana izany teny toerana ionna saina. Tsy ampy ny isan'ny mpitandrina eo amin'ny sahan'ny FJKM na ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara raha oharina amin'ny isan'ny fiangonana. Pastera 509 no misahana fiangonana miisa 9 manerana ny nosy. Raha ny tany famoahana mpitandrina amin'izao, afaka 15 taona vao horakitra ny sahan'ny FJKM raha ny fanazavana. Ho fanarenana izany ary ahafahana mampela ny filazantsara an'i Jesosy Kristy manerana ny nosy, anangana trano lehibe fiofanana sy finanan'ireo miofana ho pastera izay ahorina eny amin'ny sekoly teolojika eny Ivato. Isan'ny fanamby amin'izany ny amoahana pastera 100 isan-taona raha ny fanazavan'ny filohan'ny FJKM. Sorin'Andriamanitra va vita soamatsara androany teto amin'ity collège teolojika Ivato ity ny fametrahana ny antsoina hoe vato fehizoro n'ilay trano lehibe izay ahorina eto. Ny trano izay ahorina dia Tsangambato ny faha 15 taona ny FJKM sy ny faha 900 taona ny idiran'ny filazantsara nentin'ireo missionnaire LMS. Ary ny tanjony zany dia ny hananganana toeram-pamanam-pitandrina anankiray lehibe ahafahan'ny FJKM mampitombo ny isan'ny mpitandrina mivoaka ao aminy. Ary zany moa dia ao anatin'ny fivelomana ny teny faneva hoe ko aza menatra ny vavolombelona ny tompontsika. Ny asa dia kendrenao vitaina raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny volana Aogositra 2012. Mitentana $7 ny tetibidin'ny trano vao ahorina. Ny FJKM izay miara-miasa amin'ireo misionera vahiny amin'ny fanatanterahana izany, ary koa miantso ny vahoaka an'Andriamanitra hiara isalahy amin'ny fanatanterahana ny asa. Ny trano atsangana izay kasaina otikanana ny volana Aogositra 2012. No tanterana tamin'ity androany ity ny ivon'ny fankalazana ny faha 15 taona ny FJKM sy ny faha 200 taona ny idiran'ny filazantsara teto Madagasikara.
Miisa efatra kosa ireo taxi borosy no lasibatry ny torabato nanomboka ny alahady lasa teo tany Mampikony. Mpandeha maromaro no naratra vokatry ny torabato izay. Simba ihany koa moa mifitaratra ireo fiara raha ny vaovao farany. Miisa 5 hatreto no nalefa ny tsabona tany Mahajanga. Endrika ivelan'ny fahatezeran'ny mponina moa ireny torabato ireny. Itsankilan'izay manoloana ny korotana tany Mampikony nahiditra hopitaly ihany koa moa ireo olona rahatra raha ny fanazavan'ny solombavamboaka any an-toerana. Fanampanazavana ary. Io zany aloha tegna tsy be nahita mafy zay fa le tomobile nefa voatorika avy any no hitanay. Satria misy barazo iny à 2 kilomètres miala Mampikony. Torabato tsy fankahitana dia maromaro ihany ny tomobile vaky karabory. Ny fahasalamanan'ny leolo voatifitra zany amin'izao le anankiray tapahana tompo zany tegna mbola grave. Le anankiray zany mbola voandroany miakatra bloky anatsoroana bala ao amin'ny soroka eny avy amin'ny lamosina. Taorian'ny trangantseo tany Mampikony moa ny faran'ny herinandro raza teo. Olona iray indray no voatifitra androany no ny etraketraka ataon'ny mpitandron'ny filaminana araka ny fampitambavao nataon'ny solombavamboaka voafidy tany an-toerana hoentina aminao. Eto amin'ny fampalalam-bavao ihany moa nitoyany ity raha ity. Ny ano izantsika ny vaovao dia miantso ny mponina Antananarivo tsy hivoaka ny trano ny komity mpanatanteraka ny fihaonam-ben'ny francophonie. Hiteraka fantiantoka ho an'ireo mpiasa tena nefa izany antony hitsopahan'izy ireo izay fanapa-kevitra izay fanadidina. Fanamorana ny fifamoivoizan'ny fiaran'ireo vahiny amin'ny ankapobeny tahaka izany raha ny fanazavan'ny délégation mpikarakara ny fihaonana tampon'ireo firenena amin'ny teny frantsay mahakasika ny fijanona ny olom-pirenena malagasy any an-tranony ny 12 hatramin'ny 17 novambra ho avy izao. Izany hoe atao taky ny tanàna maty mandritry ny 5 andro. Tsy iasana, tsy ianarana, saingy andresaka rama ho an'ireo mpiasam-panjakana sy ireo any amin'ny tsy miankina. Voatsipaka manokana kosa nefa ireo izay miasa teny ohatra amin'izany ireo mpitondra sarety. Mitsipaka tanteraka ity fanapa-kevitra ity ireto farany. Le resaka vola zay zany tsy nakanina amin'izany. Satria zay mitady vola dia tsy afaka ny hoe ipetapetaka fotsiny. Tsy ny teny. Tsy ny teny zany. Zay zany tsy maintsy miasa satria ny vady aman-janaka ilay tsy inona ny hohanina raha tsy miasa. Ohatra tsy mety anay zany raha ohatra hoe mpitondra fanjakana manao an'io. Satria ino amelomanay vady aman-janaka anay. Zay tsy mananatina aza zany zay. Satria raha tsy io anay tsy maintsy mitondra ny entana maziva aty. Tsy maintsy miasa anay. Ampidirina ndraindray anay maharoa alina, 5 sy 4 alina. Mahatiatika be anay raha ohatra hoe tsy miasa ao anatin'ny andro herinandro. Satria inona amelomanay vady aman-janaka ay. Tsy maintsy miasa anay. Zay tsy mananatin'ny asako. Io foana ny asa velomanay. Tanàna maty isan'ny teraka ady-hevitra teto amin'ny firenena izany tamin'ny Rara Lélissan. Mampametra-panontaniana araka izany no hoe inona sa iza ihany no manan-jo anao na hanatanteraka izany eto amin'ny firenena. Herinandro maromaro nanontaniana mahakasika izany ny filohan'ny anteny Merandoolona tahaka izao ny fanazavany. Marina moa za fa dia vaisaka moa ny amomban'ny sénateur io moa zany dia zay dia niandry taratasy avy any fitsarana hoe fangatahana ny azona manintsika azy na hoe levée de l'immunité parlementaire. Nefa moa ny fitsarana dia efa amin'azy fa hoe tratram-bodiomby izy flagrant délit. Raha izay eloka ny fitariana hanao tanàna maty rehefa tsy momba ny fitondrana. Tanàna maty izany hoe tsy entanina ny andray anjara amin'ny fihaonana ny tampon'ny malagasy na dia eto amin'ny taniny aza no anatanterana izany. Tranga mahagaga saingy tsy azo hidivirana rehefa miteny ireo tompo-pahefana. Any amin'ireo tany hafa nefa makotrokotroka ny fandraisana ny fihaonana ny tampony tahaka izao ampandraisana anjara ny vahoaka tahaka ny zava-misy eto amintsika. Eo ihany koa ny kobakambava mahakasika ny fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny nampanantenaina ny zava-misy sy vita. Hatreto aloha milaza ny manara-penitra ny mpikarakara mahakasika ity fihaonam-be ity samy hita eo avokoa nefa ny rehetra. Nisokatra tamin'ity androany ity aharitra 3 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ny mpanolontsainan'ny munisipaly ny tanàna Antananarivo. Tsy tafiditra ao anatin'ny tety andro moa ny fandiniana ny teti-bolan'ny tanàna amin'ny taona 17 fanadadiny iona saina. Manomboka androany ary farana ny alakamisy avy izao ny fivoriana tsy ara-potoan'ny mpanolontsainan'ny tanàna. Tsy tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny teti-bolan'ny tanàna Antananarivo amin'ny taona 17
teti-bola izay tokony efa nodinihana ny tapaky ny volana aogositra lasa teo raha ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana 720 tsipika 420 ny jerena. Ny fandinihana ny teti-bola izay ilaina fotoana maharitra ahafahan'ireo mpanolontsaina mandinika sy mijery ny fomba ampiasana ny volan'ny vahoaka mba hisiany tamberina andraikitra amin'ny etra sy ny vola maro isan-karazany alain'ny komuna amin'ny vahoaka. Isan'ny lahadinika amin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra. Anatin'izany ireo fiarakaretsaka. Ireto farany izay vao nanangana ny fikambanana ny farany herinandro lasa teo ahafahana midinika sy miady ny tombontsony izy ireo ampitantana ny tanàna. Ity fikambanana ity izay miantso amin'ny fifampidiniana sy ny fifanakaloza-kevitra alohany andraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny asa fiveloman'izy ireo. Hatreto tsy nisy izany, manao be marena ny mpitantana ny tanàna. Araky ny efa nambaran-teny mpiandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izy zany fa ramatoa raha ary ny Irina Clémence izay tsy izay fa filohan'ny Brown taxi eto Antananarivo renivohitra. Miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Miarabanao David dia miraba ihany koa anireo ampijerentsika amin'ity fampahalalam-baovao ity. Araky ny hitantsika teo tamin'ilay efa niadadiana teo fa hodiniana ao anatin'ilay session extraordinaire ny commune conseil municipal ny momba ny nareo taxi ahoana ny hevitra ao amin'izay. Voalohany indrindra aloha David mamela alohan'ny amaliko an'izay fanontanianao izay voalohany aloha hisaotra anireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fifidianana nananganana ny Brown taxi araka ny nambaranao teo tamin'ny zoma 4 novambra lasa teo sambany tokoa eto amin'ny tantarany tanàna Antananarivo no misy an'izany hoe Brown taxi villa izany ka dia vorylanina tonga maro tokoa zany ireo tompona fiara toanay sy ireo mpamily fiara taxi ihany koa nantanteraka an'izay fifidianana izay ka dia totosa soamantsara ilay fifidianana ary dia lany tao anatin'izany fifidianana izany moa ny tenako nahazo tamin'ny salanisambato zany 570 sy 700 zany hoe misy elanelana zany 500 teo amin'ny tenako sy ny larana faharoa ka dia isorako aloha zany voalohany indrindra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'izay fifidianana izay. Faharoa manarakarak'izay hiditra amin'ny famalinan'ny fanontanianao session extraordinaire tokoa ny tanterahan'ny fiadidinan'ny conseil municipal na ny filan-kevitra municipal eo anivon'ny fiadidinana tanàna Antananarivo amiko matoa zany tanterahany zany hoe session extraordinaire zany na zany hoe fivoriana tsy ara-potoana zany dia amehany zany. Ny fanontaniako dia hoe zany tokoa ve ny amehana eto amin'ity fiadidinana ny tanàna Antananarivo ity ny fijerenan'ireo taxi ireo ve no zava-dehibe ny fanatsarana an'ireo taxi ireo araka ny eritreritry ny commune Antananarivo renivohitra kanefa ho anay ilay fanatsarana tia napetraka dia famonoana satria be dia be misy arrêté ao diniandry zareo anatin'izany fivoriana tsy ara-potoana izany arrêté izay araka ny taratasy izay nozaraina taminay talohany nanatanteranay akory an'izany fifidianana izany dia voafaritra mazava ao anatin'izay taratasy nozaraina taminay izay ny pitsopitsony rehetra ao anatin'izany arrêté izany ao anatin'izany didim-pitondranay izany. Afaka azavainao kokoa ve inona tsara ilay tsekenareo anatin'ilay arrêté zay? Be dia be David ilay teboka ao anatin'ilay izy raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny hoe zay zao ao anatin'ny misehatra ao anatin'ity asa fandrarana taxi ity vitsy aminay azo isana amin'ny ratsan-tanana zany hoe mahavita assurance 3 volana zany. 3 volana moa zany zao aloha ny maximum. Izahay nefany imposena zany hoe forcena dia davina ho apetraka fotsiny zany didijadina hoe tsy maintsy ho ataonay 4 bolana zany assurance zany. Ohatrin'ny zany assurance 4 bolana zany. Raha assurance 3 volana zao ana manokana 10 alina ny alohako. Dia raha 4 bolana zany dia mihoatra an'izay no alohako. Nefa ny vitsy kely amin'ireo taxi ireo David no mahavita mandoa assurance 2 volana. Zay raha mahakasika ny assurance zany hoe fiatoana manokana. Ankoatran'izay ao anatin'ity arrêté ity ihany dia hoe apetraka ny contrôle technique isolo ny contre visite eny Antsakaviro. Contrôle technique izay ho ankinina amina orinasa tsy miankina. Dia eritrereto orinasa tsy miankina miisa 7 raha ny voarakitra ao anatin'ity taratasy ty hatrany no anakinana an'izay fanaovana ny contrôle technique zay. Fa dia nahoana re zay no atao an'izany 104 points 400 ny teboka hojerena ao anatin'izany contrôle technique zany. Fa na tomobile mivoaka avy any amin'ny concessionnaire raha David tsy hafeny fepetra hoe hojereny hotsirianao ny teboka 400 dia ho lany izy satria dia tsy ho isy kiany ny tomobile io. Fantatra ny karazana tomobile sy ny endriky ny tomobile eto amin'ity tanàna Antananarivo ity satrinay anatsara. Zay tsy manda fanatsarana fa tsy ho vita kosa zany hoe 104 points ho vitanay tena hoe impeccable le tomobile. Zay kosa aloha jerevana ny fahefa-mividin'ny olona tokony ho jerevana ny fahididinana tanàna Antananarivo zany. Tsy ekenay zany fanaovana an'izany hoe fijerena 104 points zany
faharoa manarakarak'izay tsy pahanay koa le hoe licence ovaina isaky ny efa-bolana vola daholo ny ao ambadika zany David a vola daholo mody asiana hoe asa ovaina licence mody asiana hoe zao fa vola daholo no alaina contrôle technique ao apetraka fa vola koa zany contrôle technique zany amin'izao zay mandoa ray alina ariary latsaka eny amin'ny centre de contre visite eny Atsakaviro en commune io diditavina ve zay andoha vola raha voasoratra ato manodidina ny 7 alina ariary isaky ny efa-bolana tsy vitanay zany mamono anay zany ity zavatra tiany commune ao apetraka tika zay tsy pahanay fa inona ary no ataonareo raha ohatra ka misisika amin'io arrêté io ny commune na hoe andany an'io arrêté io izahay aloha dia matoky fa matoa ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàn'Antananarivo ireo tonga eo amin'ny toerana misy azy nolanimbahoaka ireo matoa tonga eo izahay koa nolanimbahoaka matoa mijoro eto dia nanay tsotra olona endry ireo aminay dia dinio tsara re tompoko ny fanapahan-kevitra ho raisina za miresy lahatra fa ity fanapahan-kevitra izay niraisina ity voalohany aloha tsy nangalana ny hevitra io satria raha nangalana ny hevitra io tsy tsotra zao mihitsy io raha olona tena miasa eo amin'ny sehatra ny taxi tsy manaiky an'io vonanany vonjera an'le point voalohany fotsiny dia hoe tsy izy ity fa nirinay zany dia zao atsoa izahay ifampiresaka izahay ny tena mahafantatra ny asanay izahay ny tena mahafantatra hoe inona daholy no tokony atao anatsarana ny asanay ty averiko fa tsy izahay no mitsipaka fanatsarana tsy mitsipaka fanatsarana zay asa tokony ataon'ny commune zany hoe fanatsarana zany fa le izy tsy atao didi-jadona le izy tsy atao entina manonofy eny manonofy eo ianao ampandrina dia mieritreritra hoe allo ty atao ohatran'izao fotsiny fa reo zany satria matsy zao David le izy natao ny recensement nanaiky zay tany voalohany nieritreritra ty recensement ty ny ohatrany afana miady amin'reto taxi clandestin izay olana be ho anay mihitsy retao asika taxi clandestin reo satria manao fananana tsara dalàna aminay dia nieritreritra an'izany zay dia nanaiky tokoa fampisisika tery amin'ny contre visite tery nanao an'le recensement ale voara rehefa avy eo tsy hitakory zay vokatry le recensement inona atao ambadika le recensement ty zavatra ty fantatra zany zao fa misa 7 arivo zay araka ny fansanana ataony zareo aloha misa 7 arivo nisanay dia rehefa avy eo 7 arivo dia manao multiplication amin'izay ry zalahy multiplication par 100 000 dia zao vola be rehefa avy eo ka zay tsy anaiko angalana reo voly zany alohan'ny isa raha antsika dia misy teninao farany ve misaotra ny David aloha amin'izay fanontaniana zay ny tiako tenena fotsiny dia zao hoe izay moa zany atao hoe mbola zaza vao miana mamindra ihany ao anatin'izany hoe fijoroana birao zany satria vao aingany izahay no nahatafapetraka an'ity birao ity izahay moa ao anatin'ny birao araka ny fipetranapetraka nandritra ny fifidianana dia misy amin'ireo izay candidat nyfanenana taminay tsy lany miaraka mitantana aminay miara mitantana ao anatin'izany birao izany dia ny anany tiako tenenina fotsiny agntsoaviny ataoko hoe izahay isika mety hoe zarazarain'ny hevitra tsy mitovy fa tokony kosa ho atambatra ny fanatrarana tanjona iray satria ny tombotsoan'ireo taxi miisa 7 arivo mahery eto amin'ny tanàn'Antananarivo ireo no tokony hobanjinitsika miaraka fa tsy ny tombotsoantsika manokana zay zany tiako apetraka Davida ho anay ao anatin'ny birao ary ho anay ihany koa ao anatin'izany fikamanambean'ny taxi ville eto Antananarivo zany anoizantsika ny vaovao dia betsaka ny teboka mila fanavaozana ao anatin'ny didy mandalana amin'ny feny fividianana manan-kery araka ny fanazavany teo anivon'ny seni raha no zava-misy hatreto nahitana olana tranomo ny fividianana teto Madagasikara hatrizay noho ny tsy fanajana ny lalàna fa ny ataty ny mianta randrianay avo Manatanteraka atrika sandy ny anany lalana feny fividianana ny seni angehitriny ny anatanterahana fividianana mangarahara sekeny rehetra ny tanjona araka ny fanazavana saingy mbola lavitrezaka izany raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao betsaka ny mila fanavaozana ao anatin'ny didy amandalana amin'ny feny fividianana raha ny fanazavana trany anisan'izany mahakasika ny lisym-pividianana ny filatsan-kovidiana ny famatsim-bola mandritra ny fampelezan-kevitra ny fahaleovan-tena ny seni raha tsy ahivina maro ny lalàna tsy voahaja hatr'izay mandritra ny fividianana toy ny tranga tamin'ny taona 2014 tsy voahaja ihany koa ireo tolo-kevitra maro no miendreo mpiara-miominantoka ary mbola tsy mivoaka ihany koa hatreto ny audita natao tamin'ny vomera maleo-tena misahana ny fividianana nandritra ny fividianana farany ahafana mandray lesona ary manarina ny lesoka mba hipoitra aoriana ny fividianana ny tena etaetam-bahoaka ny alakamisy ho avy izao kosa no hivoaka ireo sosikevitra mahakasika ny fanovana lalàna amin'ny feny fividianana tontolo ny fampianarana kosa indray dia ho lasa enitaona ny taona farany ambany indrindra idirana an-tsekoly ary aritra 7 taona ny fampianarana fototra araka ny rafi-pampianarana vaovao hiatra eto Madagasikara ny fahitana ny lesoka amin'ny sehatra ny fampianarana eto amintsika moa no antony izay fanavaozana izay fanadadiny miantara indray ny avoatra
iovandrafy fampianarana eto Madagasikara. Voakasika amin'izany ny fampianarana fototra, eo ihany koa ny mikasika ny taona ahafahana miditra mianatra. Ny taona 17 ka hatramin'ny taona 20 no vinavinaina mpiary ny fiovana io raha ny fanazavana. Amin'ity fiovana ity ny zavatra tokony hotazona zany hoe fiovana tena fototra dia hoe ny fampianarana fototra sy ny collège dia akampana ho ray atao hoe éducation fondamentale. Enina taona ny ankizy miditra mianatra, zay ny tena hoe atao zany. Dia mandritra 7 taona izy dia ao amin'ny éducation fondamentale. Io éducation fondamentale io mizara 3 sous-cycle. Ny fitotongana ny lafin'ny fampianarana eto amintsika no antony hanaovana ny fanovana raha ny fanazavana trany. Araka ny antotanisa azo, manodidina 900 isanjaton'ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany no mameritaona, ary miala amin'ny fianarana ny manodidina ny 13 isanjato. Afaka miofana avy hatrany amin'ny sehatry ny asan'ny mpianatra aorian'ny fahavitan'ny fampianarana fototra. Afaka misafidy izy hoe ho any amin'ny sehatra ny fampianarana fanofanara-kasa zany. Io zany fin du 2e sous-cycle. Fa ho an'izy zareo hoe mpianatra zay hoe afaka anaraka dia manao ny 3e sous-cycle izy. Vita indray ny fin mifarana ny 3e sous-cycle. Dia afaka misafidy indray zareo hoe na hanao fampianarana lava ho any amin'ny université dia mandeha any amin'ny lycée secondaire d'enseignement général na lycée technique professionnel. Ny faritra Melaky, Betsiboka, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Vadovavy Vinany, Ratsehivina no ahitana tahambany indrindra amin'ny isan'ny zaza miditra an-tsekoly, izany hoe manodidina ny 8 isa amin'ny ankizy miisa 100. 30 isanjato ny mpianatra eto Madagasikara kosa no mahavita fianarana hatramin'ny fahazahoana mari-pahaizana lisansa, 20 isanjato no mahazo maîtrise ary 2 isanjato no mahazo mari-pahaizana doktora. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao tao dia firenena 770 no hifaninana amin'ny andiany fa 470 amin'ny amboara maneran-tany amin'ny tsipi-kanety be izay tanterahana eto Madagasikara ny voalohany volana Desambra hatramin'ny fa 4 volana Desambra ho avy izao. Efa vonina avokoa moa ireo mpilalao malagasy solitena atsika. Fanadidiny Mikael Ramalola. Toerana roa no andraisana andian'ny fa 770 ny amboara maneran-tany amin'ny fiadiana ho tompon-daka ny tsipi-kanety be na ny championnat du monde ny pétanque. Ao amin'ny gymnase couvert Mamasina sy ao amin'ny palais de sport Mamasina no nantanterahana izany. Efa vonina amin'ny fandraisana ny fifaninanana mpikarakara raha ny fanazavana. Araka lazaiko teo fa eo 70 isanjato zany tsika amin'izao fotoana zao. Atria misy rubrique anakenina ngezabe izay tsy maintsy mitanterahantsika. Mifanaraka amin'ny cahier de charge apetraka fédération internationale izy. Dia vitantsika teo miantoka ataony DHL miantoka amin'ny fitaterana, ataony Colbert miantoka amin'ny trano. Manampy fa tsy miantoka moa zany. Ao ny Orange manao ny communication, teo ny Star izay manao ny événement rehetra. Dia eo mikanjaka ambasisa no mbola fampijerena amin'ny fitondram-panjakana mahery. Misokajy telo ny fifaninanana ary mpilalao 4 voasafidy manokana ny tondra ny voninahitra Madagasikara amin'ity lalao ity. Firenena 770 no andray anjara amin'ny fiadinan'ny amboara maneran-tany pétanque ity. Araka izany, fampifandraisana ny rehetra no antopisian'ny mpiara-miasa toy ny Star raha ny fanazavana. Tsika rehetra ngamba mahalala an'ilay marque THB fa hoe marque hoe solo fiarahantsika misy le slogan hoe solo fiarahantsika dia iny natonga anay sponsoriser an'ilay championnat du monde te amin'ny marque satria misy resaka convivialité, misy resaka partage hoe izany solo fiarahantsika zany ohatrany hoe mahafinaritra ny miaraka dia nefa na hitanay fa ty sport pétanque ty dia mampiseho tsara zay faneraresana zay. Andeha mivantana eto amin'ny Cool TV ity championnat du monde de pétanque ity, anarahany izay tsy afaka manatrika ny lalao mivantana. Ny sabotsy fahatelo ny volana Desambra izay anomboka amin'ny 7 alina sy ny alahady fa 4 ny volana Desambra anomboka amin'ny 7 maraina no hitrangan'ny fampitana mivantana. Ny anton'le collaboration ngamba mazava be mihitsy ny hoe sambany eto Madagasikara misy championnat du monde manana ouverture ngeza be ohatr'izao hoe firenena 770 mandray anjara ao anatin'le izy.
dia ho an'Cool TV ma télévision hoe généraliste anazy a dia mba nitondra ny anjara biriky cool zay ao anatin'le événement zany mba ho afahan'ny vahoaka rehetrarehetra mahita ao anatin'le izy. Eto Antananarivo no mahita azy zany amin'ny canal hertzien fa amin'ny canal sat mazava ho azy eran'ny Madagasikara sy eran'ny Océan Indien dia mahita azy koa ny manao streaming izay manaraka ny streaming ny Cool TV eran'izao tontolo izao dia manaraka koa ny streaming ny Orange satria misy fiarah-miasa ao anatin'le izy mahita mivantana ny programme lefa ny Cool TV io. Raha tsy ahivana 20 taona lasa izay no nahazahoan'i Madagasikara ny amboara farany tamin'ny fifaninanana ary tombony ho antsika ny fandraisana izany eto an-toerana mba hahazahoana amboara vaovao indray. Samy manana ny maha izy azy ireo isolo tena amin'ny Madagasikara. Andrasana araka izany ny fanohanan'ny mpanaraka ny petanky ny mpifaninanana misolo tenany malagasy mandritra ity lalao goavana ity. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany sady mbola sehatra iraisam-pirenena dia sendra ny dingana farany amin'ity taom-pilalaovana ity ireo miady ny anaram-boninahitra amin'ny sokajy rally ny farany herinandro izao izay ao anatin'ny andiany fa 17 amin'ny rally international de Madagascar izay atao amin'ny faha 1 ambin'ny 10, 12 ary 13 ambin'ny 10 ny volana novambra ho avy izao. Fanadadiny Akim Kololo. Ny farany herinandro zao manomboka ny zoma 12 ka hatramin'ny alady 13 novambra no tanterahana ny andiany fa 17 ny rally international de Madagascar izay dingana fa 7 farany ho an'ny ireo miady ny anaram-boninahitra eo amin'ny rally amin'ity taom-pilalaovana ity fifaninanana farany amaritra izay sarotra ny anaram-boninahitra. Nisy ny fivanana teo amin'ny toerana nosafidian'ny federasiona mpikarakara ity rima ity ifaninanana izany na teo amin'ny hetsika satria dia iova lasa any amin'ny faritra andrefan'ny renivohitra iny any mahitsy sy ambodratrino maromarina kokoa ny fifaninanana. Ny tanjona zany amin'ity 37e rima ity dia ny fanomezana zany fafinaretana amin'ireo entité anankiefatra mialatsiny amin'ny teny baika ny mpifaninana, ny officiel, ny public ary ihany koa ny sponsor. Ny eo amin'ny mpifaninana dia ny lalana vaovao araka ny hitantsika satria raha nahazatra tany tapany Antsinanana dia lasa ny anavaratra andrefana kokoa zany tsika amin'ny tapany Ambohidratrimo, Mahitsy, Mahabo ary Ambohimanjaka. Misy ny fanamboarana ny lalana marina tsy vita mety hoe tsy vita lavorary izy kanefa dia niezahana zany satria lalana mbola vaovao no alehantsika. Dia izay moa zany ho an'ny mpifaninana. Misy ihany koa ho an'ny mpifaninana misy ny atao hoe géolocalisation tsy inona moa zany fa manaraka ny tomobile amin'ny fotoana rehetrarehetra izay alehany dia hoe arahana risaona ireo mpanohana izay zavatra izay. Ho an'ny public indray dia ny zava-baovao dia ny fanaovana le fifaninanana eto Tapitanana. Tsy aiza moa zany fa eo Mahamasina eo alohan'ny stade municipal amin'ny Mahamasina ary amin'ny goudron amin'ity ndray mitoraka ity kanefany dia hanome ngamba ny fafinaretana ho an'ny mpijery ny mpifaninana rehetrarehetra ny andron'ny zoma, ny asabotsy moa ny alina ary ny alahady. Araka izany dia 14 ireo épreuve spéciale ifaninanana. Fa rehefa misy ny rally toy ny efa mahazatra dia misy ihany koa ny sensibilisation eny amin'ireo faritra andalovan'ny rally ary ny alakamisy heriny teo no nanatanterahana izany. Fanentanana ho an'ireo mponina eny an-toerana satria dia sambany ho azy ireo no andray izany rally izany. Za efa mahita fa tsy mbola nahita sur terre sana zao fa any amin'ny télé mahita. Ka mahafinaritra raha mahita tonga dia sur terre. Iya, izay mihitsy vao misy rally. Ny sécurisation spéciale dia efa nisy moa zany ny fanentanana izay natao nandritra ny fanamboarana ny lalana ary nisy fotoana izay tena nandeha tety ny tanàna rehetrarehetra ary teo zany no nampahafantaran'ny olona ohatra ny ahoana zany rally zany amin'ny fotoana inona ny fidian'ny lalana, amin'ny fotoana inona misokatra ny lalana ary ihany koa misy affichage milaza ny hoe inona ny atao ohatra fotsiny hoe tsy azo aletsony na bisikileta na tongotra na mandeha moto ary ihany koa an'ny biby fiompy andeha mila ajanona any an-tanàna zany lavitry ny lalana fa tsy ampandehanana amin'ny lalana rehefa amin'io fotoana mandalovany rally io.
raha nivokatra vonjy-maika amin'ny championnat dia confirmé tamin'ny rally azatana teo ny anaram-boninahitra ho an'ny équipage mixte Andrianja sy Fanja bonus araka izany ity rim 12 ity fa mbola combat be ny toeran'ny vice champion satria dia tery de tery ny écart ho an'ireo miady io toerana io misy an'ny Davonjy zany Gérard ary Freddy izay miady mafy ilay vice champion ho an'ireo fiaradio motrice indray dia mitarika vonjy-maika eo amin'ny championnat hitovina enina treto tsy ivina kely fa isy ny fampitana mivantana ao amin'ny onjam-peon'ny Kolo TV FM 7:20 teboka valo manomboka ny zoma izao mahakasika ny vokatra isaky ny spécial. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia isafidy izay filoham-pirenena Amerikanina 570 ny vahoaka Amerikanina androany ireo silamo any Ozone Park New York hatreto no manahy fandanian'ny Donald Trump amin'ity androany ity fanadadiny eo amin'ny sahanan'ny France 24. Any États-Unis manahy ny fandalinan'i Donald Trump amin'ny fifidianana filoham-pirenena androany ireo vondrona silamo any Ozone Park New York dia ahitana moské miisa 7. Manana ny fanambarana nataon'ity kandida ity momba ny fanavakavam-bolo-koditra ireo silamo any toerana amin'izao fotoana izao. Fa atahorana no tena tsapan'ireo Bangladesh izay maro anisany amin'ny faritra New York iny. Raha tsy ivina, nanamafy ny tsy fidiran'ny silamo any États-Unis Donald Trump mandritra ny fampelezan-kevitra. Vokany 520 isanjato an'ireo silamo no nilaza fa hifidy an'i Hillary Clinton. Tsy fitsin'ny fandriampahalemana indrindra ho azy ireo no tena mipetraka ho an'ireo silamo any États-Unis. Manamarika ny tantaran'ny États-Unis ny fifidianana androany izay voafidy ho filoham-pirenena Amerikanina fa 570 ireo mponina any États-Unis. Mazava ny lalana voasoritra. Hillary Clinton eo amin'ny fidiran'ny vehivavy voalohany ao amin'ny Maison Blanche na i Donald Trump izay manana fotom-pisainana izay mahatohina ny rehetra ary voiliky ny antoko politika misy azy. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity anamafy ny hetsika sy fitakina maro samihafa ny eo anivon'ny MLE mandritra ny fandraisana ny fiaonamben'ny francophonie izay atao eto Antananarivo. Tsy mbola misy tokotany hatreto ny momba ny fanampiana omenan'ny commune tsy afaka manao na inona na iny ireo commune indrindra moa ireo commune vaovao ary farany hontanterahana eto Madagasikara ny andiany fa 770 amin'ny amboara maneran-tany amin'ny tsipika netibe ny voalohany volana Desambra hatramin'ny efatra ny volana Desambra ho avy izao firenena 770 no hanao izay fifaninanana izay. Dia izay namarana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava-miaona tompoko. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Georges Vista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Bonjour. Bonjour. Naraina teu, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.